Sehatra ny fizahantany dia sakana amin'ny fampiroboroboana sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ny fahasarotana amin'ny famindrana volana ny transfert d'argent ampitain-davitra ho an'ireo mpizahatany avy any ivelany raha ny fanazavana ahina oharan'ireo nosy rahavavy Madagasikara raha toa ka tsy misy ny fametrahana paikady hirosona amin'ny fandoavam-bola moderna. Fitianokoloina. Maro amin'ireo mpisehatra na mpandrarara mpizahatany no very mpanjifa noho ny tsy fisian'ny fandoavam-bola avy lavitra na ny paiement en ligne eto an-toerana. Ny ankamaroan'ireo firenena ankehitriny izay saika efa miasa amin'izany tontolon'ny digitalisation na fandefasana vola ampitain-davitra izay. Ilaina araka izany fampiroboroboana ity sehatra ity ho tombontsoan'ny fizahantany eto an-toerana raha nambaran'ireo mpisehatra amin'ity fandefasana vola avy lavitra ity. Na tonga anay nanao an'izay lalatsaina izay dia tsotra be ny vahiny any ivelany efa zatra manao an'izany efa 20 taona 30 taona mahery manao réservation amina hôtely zany tsy miala ao amin'ny birao fa tonga dia hoe za amin'ny weekend andeha ary réservé amin'ny paye vita aty amintsika mbola tsy misy izay zavatra zay. Marina tena sakana mihitsy satria raha misafidy le touriste hoe ivisiter Madagasikara sa ivisiter île voisine raisiko mialatsiny manao anara notrany hoe Île Maurice izy carte ny alefany na manao virement bancaire eo ny eo dia vita. Madagasikara ny teny izy hoe andeha anao virement Madagasikara afaka herinandro izy mbola miantso an'le professionnel any voarainao ve le vola mbola tsy voarainga rapitso angambany dia rapitso izy vao mahazo notification banque voaray le vola nefany zay miandry herinandro mahery aloha ny makany Maurice amin'izao izy manao paiement eo ny eo tonga dia mahazo facture sur izy fa réservé sady efa paye dia ampitombo izay zavatra izay anisan'ny ampitombo 20 isan-jato nisan'ny touriste makaty. Raha ny tatitra hatrany iray amin'ireo firenena maro mpisafidy Madagasikara anaovana fizahantany aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ireo nosy rahavavy toa ny Maurice sy La Réunion izay efa mampiasa ireo digitalisation amin'ny sehatra samihafa. Manoloana izany, tontolo androany fampafantarana ofisialy ny sehatra ahafahana mandoa vola en ligne ho an'ireo mpizahatany ho avy eto Madagasikara, tetikasa niarahana tamin'ny Ministeran'ny Fizahantany sy ny Postra Malagasy.